coopérative efa amin'ny dimy taona eo angamba regny renan'izy io misy telo ambin'ny folo dia misy eo amin'ny dimy eo ny vavy na vandra vo niditra mpitiambana vaovao fa ohatrany efa be da be nanao ny coopérative satria avy amin'ny anaran'ny coopérative ihany zany zao tohanan'ny fanjakana amin'ny resaka fambolena famokarana katsaka aloha zao no tena natao hatrizay. Coopérative mendrika moa ao amin'ny commune Ambatosana centre misy ny folo be eny 5 zay no membre ao président ny coopérative Aina dia président ny Union Voary aty commune Tapinala misy membre 10 ao anatin'ilay Union Voary nanomboka hatramin'ny 2018 tany hoany ngamba raha sy diso fitadidiko no efa nijoro zahay katsaka moa zany no atao. Ici velaran-tany bebe kokoa satria ao anatin'le fitombon'le velaran-tany no ahafahana mamokatra bebe kokoa ary rehefa mivondrona dia mba mora ny tohana rehetra sy ny fanampiana avy amin'ny ministère. Fitaovana tractera, charrette, dia engrenezy le fanisakatsaka, dia le paopy fitohirana le biby kely amin'ny famatsinjezika sy ny masom-bolo sy fanafody dia tena zava-dehibe eo anay coopérative aty ambanivohitra misy fanoana fanjakana fa dia saorana be da be sotra be da be amin'ny ministère fambolena sofopina tena mahatsiaro milamina itatsaha. Somboly zezika dia teo ihany koa ny fijerevan'ny prospérité sy ny amizay mamiratra lalana nafana ny ara-miasa tamin'ny kazefa nazahoanay tracteur roa any voary dia roa any mendrika magasin de stockage ray ho any voary dia ray any mendrika charrette ary pilva eo ihany koa ny zezika sy ny formation maro isan-karazany. Mahafinaritra ary ny vokatra izy tena zara raha mahazo ray taona isan-tara nefa misy ny tohana amin'ny fanjakana tamin'ny fambolena dia amin'izao mba lasa afosasaka izy. 700 kilao isaky ny hectare ny katsaka vokatra fa rehefa tonga ireo fanampiana amin'ny alalan'ny formation sy ny ara-pitaovan'ireo dia hitana ny tombo tokoa ilay vokatra satria atreo zay nahazo an'izany 2 tonnes misy aza ny mihoatra an'izany raha ny union mendrika aloha velaran-tany dia amin'ny 300 hectare eo zao ny hita ao anatin'ny union 900 tonnes zany amin'izao no katsaka vokarin'ireo union mendrika 2 tonnes l'hectare eo ny rendement katsaka. Na tena misy tombotsoa ny coopérative zany ny fanohanan'ny fanjakana ministère fambolena hatrizay tsy nahavita fampianarana nefa ankehitriny keo fa mba misy mba mianatra any amin'ny université sy ny any amin'ny lycée any amin'ny CG eo amin'ny fiainana zany tsy dia sahirana tsony ianao mba mahazo tsangana zavatra kely isan-taona ohatra hoe charrette, omby, kisoa. Raha tsy ilaza afa-tsy fivarotana vokatra fotsiny dia manana avantage kokoa izahay coopérative rehefa hivarotra vokatra satria tsy hitovy mihitsy ny fomba fiady varotra amin'ny katsaka ndeo ataoko hoe 20 kilao sy ny katsaka 50 tonnes ohatra dia manana avantage amin'izay. Misy mahazomby mitany rehefa mba mihitatra ny velaran-tany ambolena satria mitombo ilay vokatra dia satria mitombo ny fidiram-bola tokantrano dia mba afaka mividy tany. Rehefa tonga ny fotoana ohatran'izao fampidirana mpianatra dia miamaivana ny fahasairanana satria mba manana katsaka hoe ty misy katsaka izay tehirizina ao anaty magasin de stockage dia amidy io hitsonjovana fampidirana mpianatra efa iverina fa mantazy ngeda be izay fa taloha tsy nanana zany satria kely ny vokatra miakatra dia mazava loatra lanon'ny fampandehanana ny tokantrano aloha fotoana. Misy mahazo mividy omby, misy mahazo mividy tany mihitsy dia misy indray ny sasany tsy dia any loatra na ny ataony fa any amin'ilay resaka hoe mampianatra zanaka sy ny sisa satria aty aminay zao fa misy université dia mampianatra an'izany any université.
Mieritsetosika aloha zao tena anina fa le miakatra makany Tananarivo keo le misy lera collecteur le alina dia ambanivohitra reny mandray azy dia misy tonga dia entina any amin'ny Mieritsetosika. Hatreto aloha ny mandray vokatra nandeha amin'ny famarotana isaky ny membre ny vokatra. Mbola malalaka be ny resaka tsena, mbola malalaka be. Eny ety aminay moa zany mazava loatra misy ny kamo mividy vokatra vezivezy. Eto misy katsaka amina taonina maromaro ohatriny bria amin'izay fotoana izay mba manana avantage kokoa amin'ny alalan'ny prix de gros zany izay no azoko lazana azy. Ny coopérative aloha zao fa miezaka nihitatra ny efa eo am-pelantanana ny tany zany ambolena vary katsaka afaka matao tsara le vary sady mety aty tsara mitsitsy le fambolem-bary tany zany dia hitana misy tombontsoa. Mieritreritra hanitatra zavatra hafa zahay ohatra hoe satria fa nanao formation ny resaka agroécologie dia io ny resaka fampivadiam-boly ohatra hoe ny katsaka sosa ohatra. Raha tsy misy le tohana dia tsy vita, tsy tratra na ny fampitomboana ny velaran-tany na ny fampitomboana ny fitaovana isana na ny fampianaran-janaka dia tsy ho vita mihitsy rehefa tsy eo zay tohana zay hitondrana amerimerenana foana zay fitondrana fisaorana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera fambolena izay. Tsy mandroso tombony ny firenena raha tsy miava telo fotony miainga izy. Jereny telo fotony mihitsy zany zao fanjakana amin'ny